Ny CSP na ny centre de surveillance des pêches dia ivitoerana fohy be miandraikitra ny fanaraha-masonjony sy ny asa fanjonoana eo ambany fiahiny ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono. Ny zoma 20 janoary 2024 trondro-dranomamy milanja 420 kilao no nigiazan'ny CSP satria tratra nanao fandikan-dalàna izay tsy manana alalana anangona no sady nakazana trondro madinika latsaky ny 7 cm kanefa dia voarara ary voafaritra ao anatin'ny fehezan-dalàna 2024 tsipika 3 ny 3 febroary 2024 izany. Ho amidy amin'ireo mpisehatra manao ny asa fiariana izay manana fahazahoan-dalana hanangona trondro ireo trondro vaventy ka ny vola azo amin'izany dia ampidirina ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana ary ireo trondro madinika kosa dia hozaraina amin'ireo fikambanana mpanao asa soa toy ny fitezana be antitra sy ny akamasoa. Nisy ihany koa moa ny naterina ho an'ireo voafonja teny an-tanimora. Izany dia tafiditra indrindra ao anatin'ny fitantanana aradrarin'ny jono sy ny harenan-dranomasina mba haharitra sy holovain-jafy. Nanamafy ny teo anivon'ny CSP fa tsy maintsy ampiarina ny lalàna ho an'ireo izay mpisehatra mandika izany. Tanjon'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono an-trano moa ny ampiroboroboana ny asa fiarinan'ny jono eto Madagasikara.